Afaka mamboly varosy ny tantsaha eto amin'ny commune ny Anorimbato district ny Manakara ankehitriny izany hoe indroa miataona mamoaka bary dia ny vary vatomandry ny voalohany. Olona tao anatin'ny fotoana maro no tsy fahafana mamboly amin'ny fotoana varosy noho ny mahitany toy izao. Voavahan'ny olona ankehitriny fa vitany barazy tohadrano eto amin'ny commune Anorimbato izay afaka manondraka tanimbary maherin'ny 520 hektara ka fokotany telo no misitraka izany izay ahitana tokantrano maherin'ny 3,000. Fodrafitrasa vatsiny fitondram-panjakana vola madiodio tamin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola eo ambany fanteterana ministeran'ny fambolena sy ny fiompina ho fampiboroboana ny tontolo ambanivohitra. Sorana ny fitondram-panjakana nanome anay commune Anorimbato ny asa fanarenana barazy aty Anjiana fokotany Anivorano commune rurale Anorimbato. Hita fa tena velombolo tanteraka tokoa ny vahoaka amin'izany fagnomezana goavana dia goavana natolotra ny fitondram-panjakana. Ny herinandro lasa teo no natao ny fandraisana vonjy maika ny fahavitany asa.